Andriamato Constant Revelson dia miara-banao aloha amity fotoana salama tompoko eny ary koreavitsika rehetra dia efa tongotra ambian-dakana moa ty zany ao anatin'le izy teo amin'ny ataontsika hoe tamin'ny herinandro sy ny fandrenesana teto zany dia ny fanovozandrindrina tao anatin'ny andro maneran-tany zany eo amin'ny ataontsika hoe moan'ny asa ny fety ny asa moa tena mahalazy sy mahafitinazy ataontsika hoe fa mahazatra dia betsaka ny zavatra nitranga ny tanymaso nyreny sofina dia ny amin'le hoe ny andrasan'ny maro zany raha ny mpiasa dia hoe ny any ambilany zao ny ambilany ny any ambilany efa nisy dingana vitan'ny mpiasa sy ny fikambanan'ny mpampiasa ihany le hoe isa taona amin'ny fetimboan'ny taona amin'ny trimestre voalohany dia tsy maintsy mahavita dinika ny mpiasa sy ny mpampiasa ny nanakirotana kely an'izay raha tsy velona tamin'ny asa 2024 angamba iny sa 2025 le efa mifanaraka mpiasa sy mpampiasa dia izy nihevitry ny anao inona filazana an'ireny tsy dia ronono atavy loatra fa karazan-drazan'izany vao mainka anapiny izy ity vola mbola tadiavina le nataony hoe hotovonana angamba izy zay telo alina vola mbola tadiavina ny knapsa no neverino tatahana andohan'le izy ka ny zava-dehibe eto dia zao eran'izao tontolo izao sy tamin'ny tantaran'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny diniky ny mpifarimbona ny filaza azy hoe dialogue social dialogue des partenaires sociaux no mahavita zavatra maharitra sy mitombona momba an'io zay tsy dia nampisy grevy karama hatramin'le mifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa momba an'io hoe isaky ny trimestre voalohany dia mamaritra zay karamasotra raha vao tsy zay ny atao dia hidrikina ny mpampiasa tsika nge mahazo atsika amin'ny resaka asa karama sisisa dia zao foana inona no tena tsara indrindra amin'ny sosialy zany eo amin'le toe-piainan'ny mpiasa kanefa dia zakan'ny toe-karena zay misy aloha ny tenim-bazaha amin'io le hoe socialement souhaitable économiquement faisable dia zay ihany mpiasa sy ny mpampiasa no afaka mahita an'izay fa ny tamin'ity taona ity mba nanantena mihitsy satria ty zany ny premier mai fanavozana république ankoatrany hoe nanantena tena teny mavesatra tsara momba an'izay le hoe fa diniky ny mpifarimbony zay dialogue social zay dia ny resaka momba ny fampananana asa ny tanora employabilité de la jeunesse hoe ninona ataontsika manko momba ny karaman'ny mpiasa raha ohatra ny zanako efa 30 taona mahery mbola adidy babeko foana satria tsy miasa dia zava-poana le fanorota-karama any an'le fampananana asa zany mba nanantena hoe isy dinika lehibe momba an'izany fa tsay kristian izy moa zany zavatra anarany fotsiny hoe tao amin'ny BIT fa tsay kristian tao amin'ny BIT dia efa nazahoana financement betsaka mihitsy ny étude momba ny hoe politique nationale de l'emploi tetika amin'ny hampananana asa ny eto amin'ny firenena stratégie régionale de l'emploi efa nisy faritra maro nandaniana vola zany zao dia dossier mipetraka fotsiny any amin'ny ministeran'ny asa any ty ministeran'ny asa ty tokony mba ampipotra zany ihany koa raha fitinina ny fahitako an'iny mba nahavariana ihany le lahatra teny ny mpitondra fanjakana nandeha teny dia tena nanantena hoe hitondra n'le lakile zany satria raha ny mpiasa fotsiny dia ny mahamaika azy dia ny any ambilany loha fa ny mpitondra fanjakana no mahita lavidavitra kokoa mijery lavidavitra kokoa any amin'ny hoe raha mananasa ny tanora manampy ny any ambilany keo zay fa raha 30 taona 5 taona mbola baben'ny ray aman-dreny ihany zava-poana zay fampisondrotana karama eo tatak'izay ny alatsiny fa lava resaka momba an'izy satria tamin'ny heriny tsy afaka tamin'ny heriny tsy afaka ny fampiresaka an'izay teto zava-dehibe le iresahana an'izany satria tatoato miverimberina hatrany mikasika ny tanora
de rehefa miresaka ny tanora de eo zany hoe ny tanora eo amin'ny ivon'ny fianarana de ny eo arin'ny fianarana de ahoana ny amin'izany de izay le mahatonga an'le hoe ataontsika taridresaka ny mikasika an'io satria mbola makasika an'izany tanora zany ataontsika amin'ny loha hevitra manaraka ihany koa de hoe resahana be zao ny amin'ny fiomanana zany ny amin'ity resaka fikaonan-doha ity rehefa fikaonan-doha de le concertation nationale resahana be lehibe tato ato de abetsaka ny resaka ny resahana tamin'ny fanombohana ny fikaonan-doha ny tanora de nisy le tery vanto tery zany ny filohan'ny fanavozana moa de hoe ny aiky le hoe nisy fahatarana le izy de avao zany de ho afainganina le izy ary atao amin'ity volana mety rehefa nandeha indray zany le filakevitry ministre tary aloha tary le hoe any amin'ny faharoapolon'ny volana no anaovana ny faharoapolon'ity volana ity zany no anaovana ny fanombohana de teo anelanelan'ny teo nanao fanambarana ihany koa ny FFKM ny amin'ny fahitany ny raha satria tsika na teto ary de somary nanamarika ihany hoe nangatsika ve ny fiaraha na nisy ve ny fisaraha na inona ny zava-misy toetrany tsirere feo ny eo anivon'ny FFKM amin'izay ao anatin'ity fizotra n'ilay atao hoe na le processus n'ity resaka concertation ty aveo moa zany nandeha hoe nisy fanofanana nandritra ny 4 andro le formation des formateurs natao tery andakana ery ny 5 enina zany hoe fakomaly sy ny tambadina fakomaly de tamin'ny famaranana an'io zany no laza ny ministra misahana ny fanavozana ny amin'ny hoe isy fiamorana kely isy fiamorana kely lay fanombohana n'le izy dia satria mbola isy fanofanana ao atao andiany manaraka indray amin'ny faharoapolo sy ny hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana ity sy ny faharoapolo ny volana no heverina fanombohana zany indrindra moa zany amin'le hoe isatarana azy any anivon'ny fokotany amin'ny akabeny zany zay le zavatra mitrango hoe eo zao le ataontsika hoe firosonanga raha zay no malaza azy aseho ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera fihetsakilany ihany koa ny FFKM maraka nambara teo de anao fihaonam-be amin'ny fahavalo amby folo hatramin'ny raiky amby roapolo raha tsy diso an'ity volana ity ka ny FFKM milaza tsara hoe anao an'io fihaonam-be io fahavalo amby folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo Mai anisan'ny anton'izay de ny ho fanatrehany amin'ny reto fikaonan-doha rehetra ao izy zay iseo atao amin'ny firenena everika fa zava-dehibe ampahendrena tena teny ampahendrena lehibe nametrahan'ny FFKM hoe hatreto aloha izy dia mbola tsy tao anatiny zay fihetsiketsehana isan-karazany momban'ny izy tsy mitarainao izay tsy natsona na hoe misy mikonikonina rery any zay tsy niteny an'izany mihitsy izy akory fa de teny ray aman-dreny hoe zay aloha de mbola tsy tao anatiny reny ary zay de anao fiomanana fihaonam-be valo amby folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo Mai ny zavatra tena mba mariko amin'ny fanambaran'ny FFKM mariko mba tsy karitro za tenako zany za tsy milaza hoe zay ihany akory ny zava-dehibe ao zava-dehibe voalohany indrindra aloha de tena le fanahin'ny fiombonana le fiombonana ny tena netiny hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany le fanambarana navoaka ny izy efatra mirahalahy mitarika amin'ny FFKM fiombonana taka ny FFKM rahateo moa de hoe fiombonan'ny fiangonan'i Jesos Kristy eto Madagasikara zay ray voalohany fa ny faharoa ty de tena mampihiratra ny saina mihitsy tao anatin'izay kaparanjo rehetra mandritry ny enim-bolana zay fifamelezana sy fisehoana mitarika hoe zao ny tena izy zao ny tena mety ny momba ny firenena sy ny sisa ity fanambaran'ny FFKM ity no hitako fanambarana mba hantena ny teny sy mandrangaranga ny resaka firenena nation firenena ary mampalahelo fa ny filoham-piangonana lasa any amin'ny géographie mihitsy nitondrany an'le raharaha hoe foin'Andriamanitra ho nosy Madagasikara manjary any an'le hoe nosy tsika efa lavitra zany ange tokony anjaran'ny mpanao politika sy ny mpandalina ange zany hoe nosy tika de efa misy zavatra mampiray tsy maintsy ho firenena ray tsy maintsy ho nation ray fa eto de ny olona ny mitarika ny ara-panahy mihitsy any lasa mandeha ary amin'ny ara-batana hoe nosy tsika re olona nosy tsika de eo izy mitarika an'le firenena eo izy miditra any amin'ny hoe tsika manana tantara iraisana manana teny iraisana ninona fihevintsika zay mety ho samy hafa ninona fa samy hafany eto
de fiombonana ny resaka satria nositsika zay sady mampietsi-po le izy satria ny ray aman-dreny ara-panany lasa mampatsiahtsika ny atraty amin'ny ara-batana tokony ho izy mihitsy keo zava-dehibe zay de izy moa zany aminazy de ny fihavanana sy ny fiombonana sy ny sisa de eo anatren'ny herisetra sy ny savorivory sy ny fampisaraham-bazana rehetra ny tena zava-dehibe amin'izy manko de tato anatin'izay herinandro tapabolany zay ohatra mirogaroga be indray ny resaka foko ny resaka faritra ny eny faritra de ny ray aman-dreny ara-panahy zay tokony any amin'ny ara-panahy tarehany mampatsiahatra aty amin'ny ara-batana atsika mihitsy hoe nosy ange tsika ary tantara ray angeny atsika ny hitako hoe zava-dehibe ary tena tsy hitako izay lazaina mihoatra an'izay fa raha complet zany hoe feno ny fanambaran'ny ray aman-dreny FFKM iny ny fahitako azy ny eo moa satria rehefa miresaka volana mi marina ny zavatra manamarika an'ity volana ity raha eo amin'ny tantaran'ny firenena satria eo le hoe nisy ny raha tamin'ny fotoanandro zany tany 72 amin'ny fotoana misy atsika ohatra zao de fa mafampana be mihitsy ny ataontsika feonany atsiro na tany amin'ny tanora indrindraindrindra ary toerana misy an'ny tanora tam'izany fotoana zany raha tam'izany mbola tsy nisy CNZ fa tam'izany nefa tena CNZ raha ohatra ka ny CNZ tam'izany ary tena nanamarika ny tantara mihitsy le izy Constant Novelson ary asa mety hoe am'izao fotoana zao zany resahana be dehibe hoe na eny anivon'ny fiadidinan'ny primature ary nanao etsika moa ny teny toerana hoe tonga avatina ro zay mijoro ara-dalàna midinidinika dia mihevitra ny maro fa tsy natao hoe fombafomba fotsiny angamba reny fa iverina tena zava-dehibe ny amin'ny iverina n'le resahana teo hoe tsy tanora ho vesatra zany fa mba hoe tanora tena hoe mba voasoratra tsara ny amin'ny hoe nanoaviny amin'le hoe fahaleovan-tenana ny fizakantena ihany keo amin'ny fiatrehan'ny fiainana zany de mifandray ao anatin'izany moa ny resaka fanabeazana sy ny sisa mialolana zany rehetrarehetra zany de hitatsika eo ny fivoarany ka ny 13 May hoe tanora io rehefa misy crise tanora foana ny voalohany indrindra manao de ahoana zay ity ary mety mahavita misedra ny mafy ary mahasahamaty mihitsy ary amin'ny fotoana ohatr'izay zay foana io tsy misy nagenina inona le tamin'ny 72 angamba moa izy ireo le anisan'le nataon'ny sociologue américaine hoe génération X na X ny tamin'izany io le tena tanora eran-tany le ohatra ny mamoifo hoe hoaiza fa toatrany tsy misy crise de civilisation mihitsy ny tamin'izany mai 68 tany Frantsa ny tany États-Unis ny tanora tany lasa mpidoroka sy mpifoka sy mpanina mikrizy amin'le ady any Vietnam ny fanavaka avambolon-koditra tao anatin'ny États-Unis tao sy ny sisa ty zany le génération tsy hita zay atao azy fa tena tsy fantatra zay tantana anazy zay na X an'le izy ny Z nanaraka fotsiny taty arina X de aveo Y de aveo Z le tiako lazaina de zao ny tamin'ny 2017 tsisy an'izany Z zany fa ny tanora le mametraka fanontaniana de ahoana zay de hoaiza zay ny teo ny zavatra roa no tiako marihana voalohany reo tanora tamin'ny 2017 reo takizay koa taty amin'ny 1 reo tanora tamin'ny 2017 reo efa ela no savasava sy nanamasamasaka lalana hoe le zavatra tsy pahana aloha de le fanjanahana frantsay amin'ny endriny vaovao de le zavatra tediavina de hoe tsika malagasy maso mandidy amin'ny tanitsika tsy mila fanjanahan-tany vaovao tsony ny amin'ny lafinisaka zay fanagasiana na mitinana an'izay de mba nisy an'izay mazava ka le tateorina marina fa ny fitondra miaramila zay kingakingana nrombaka fahefana tamin'ireny teo mikanjany 13 May teo poitra tampoka ny sora-bavety hoe raha général ranona raisy ny fitondrana tsy avy aminay reny nefa ny tsy nahavita ny kosoka n'le hevitra le tsangakevitra efa masamasaka teo amin'ny tanora l'izy ka na ny colonel Ratsimandrava na Didier Ratsiraka sy ny fitondrany tateorina tsy afaka ny ala
fa tsy maintsy nananina tamin'le tsangakevitry le tolona tamin'ny roamby fitopolo dia nahodiny amin'izay mety aminy moa le izy. Zay ny zava-dehibe tamin'iny. Ny tamin'ity ndray mandeha ity ndray a, le tanora teny an-dalana tena mbola mijanona amin'ny resaka jiro sy rano amin'ny ankapobeny dia hoe tsy mila andrajo elona intsony. Fa le hoe inona ilay tena tediaviny amin'ilay fanaovana, iny dia na tiatsika na tsy tiatsika ny colonel Randrenirina Mikael no namoaka teny mazava hoe fanavaozana ary tsy fanavaozana fahatany ohatran'ity ataontsika mpilivava ankehitriny itiky ny tsy maty manota rehetra io lazainy hoe fanavaozana zao fa zenjehana intsony, fa fanavaozana ny repoblika. Dia eo zanytsika tia résumé ity ve hanana hevitra itsanganana mazava ohatr'izay hoe ahoana na ny tanora na ny rehetrarehetra amin'ny fanavaozana ny repoblika dia hatramin'reto inona ty fikaonan-doha-pirenena mandroso tsy mandroso, miemotra tsy miemotra, miantso FFKM atao tsy miantso FFKM, miabahaba hafahafa ity, io ve tena hiditra amin'ny resaka hoe fanavaozana ny repoblika, zany fiofanana zany zao formation zany, ny fametrahana olana ho amin'ny fanavaozana ny repoblika ve ny ataon'ny formation ao. Raha marina ange ty ministère ty nge tokony resaka logistika sy organisation no anjarany. Fa ny akoatran'izay izy ara mbola atahorana hanao teny ampidinin'ny mpanjakana no tediaviny atao fikonan-doha pirenenao. Zay ny zavatra zay ny zavatra mila mahamalina amin'ny resaka fanjakana. Ary na ny société civile dia tokony izany ny mahamalina azy hoe malina mihitsy tsy ho teny ampidinin'ny mpanjakana no atao amin'ny fikonan-doha-pirenena na ny fitanana tsoratra amin'ny fikonan-doha-pirenena. Any ny anjaran'ny société civile any. Mila arofanina ohatr'izay le résumé-ntsika sy ny fikonan-doha-ntsika. Dahoary mandray tsara ny mpieno aoriany reto fanamarihana kely vitivity reto. Enery mahery enina amby telopolo minitra ny amin'ny valora fa misy antsado zany teknisiana dia ampidirina renao miaraba eny tompoko miaraba ny topo radio, miaraba ny teknisianina rehetra, miaraba iny koa ny ray aman-dreny version constant. Tonga dia raisiko le resaka farany teo nampatsiahany tantara atrefato constant teo. Ny zavatra tsapa zany ny amin'ity Madagasikara ity dia misy aretina mikika dia mbola tsy fantatsika eto amin'izay hoe inona izy io. Dia miverina amin'ilay fikonan-doha-pirenena. Io zany raha vao document efa vita amin'ny loha avy any ambony ihany no impôzena mpivorika hoe ity no mody miresadresaka eo dia aveo ilay izy aroso dia lanina. Dia tsy antsony no tokony fandehan'ilay izy. Tsy resaka lalam-pandrenana ihany koa. Tsy mbola any fédéralisme état unitaire tsy mbola fa jerena ifotony mihitsy ny maha-malagasy ny malagasy. Inona ny zavatra tian'ny malagasy atao ahoana ny fomba fiaraha-miasan'ny samy malagasy tena miainga ifotony atỳ amin'ny fokotany zany. Ka na eo amin'ny fifidianana an'ilay olona ivory miankina amin'ilay atỳ amin'ny fokotany zany ilay izy. Dia ny zavatra tokony atao zany mandalina mihitsy mijery manam-pahaizana momba ny fiarahamonina, momba ny etsetretreta zany momba ny fandinihana ny fiainan'ny malagasy, mpahay fiarahamonina, sociologue, anthropologue, économiste mihitsy hoe hono ny toe-karena malagasy. Dia miainga amin'izay zavatra zay misy document cadre zany entina miainga. Misy document cadre hoe zao ny zavatra tian'ny malagasy atao kolotsaina n'inona tafiditra ao anatiny. Rehefa vita izay rehetra izay mivoaka ho azy amin'izay ny teny hoe resaka hoe lalam-pandrenona. Miainga amin'ilay document fototra na document cadre io ny aingana dia zay vao tonga any amin'ny mety hoe lalam-pandrenona. Zay vao tonga any amin'ny hoe fédéralisme état unitaire. Zay zany tokony fandehan'ilay fa raha vao tsy mendoa any io dia koto-zafy ny Lexis dia miverina foana ny hatramin'izay. Tega manevitra avy aty tompo fa dia misaotra betsaka gasitary anareo saotra tompo. Enizay tokony aheno azy zay. Resahana teo moa ny mikasika an'ilay misy antsoa fa taloha ampidirina ny antsara. Dahoary miaraba tompo.
Allô? eny ary Oui, miarabanareo moralao miarabantsopiko sy tao miaraban'piaina. Misaotra anao nampatsiany tantara fa zako rehefa mandalina moa ny fiainam-pirenena mihitsy mba linoko rehefa mijery an'io dia manomboka amin'izay point zay hoe naninona ny tantarana an'iny izy nitranga tamin'ny 72 dia naninona nitranga ny 90 91 dia naninona nitranga ny 2002 dia naninona tamin'izao io. Misy antony reny fa ozytsika hoe tsy mahay makalesona amin'ny tantara ny mpitondra marina zany. Tamin'ny 72 raha tsy diso ako ny 30 janvier 72 izy dia lany tamin'ny Sambato 92,5% ny président Tsiranana faniongana izy mivolana me. Misy antony ara-pifidianana zay. Tonga ny poka ny 91 nisy fifidianana talohany ary efa nitabataba be tamin'izany topla monja jaune ry Manandafy sy Marojama hoe nisy alabato tao nalany ary Ratsiraka fa nipoka tanatin'ny komony hoe démocratisez vous. Ny refitra ny 2002 satria dia nazava fa dia nisy alabato mibaribary nataon'ny ACC ny findratany Mantasotany izy namoaka ny liza dia nirefitra iny. Ny refitra ny 2009 fa hoe bato ihany koa ny Filoravalomanana taty amin'ny 2008 dia rehefa langa izy ty Rajaonarambampianina dia nandeha nitokona tery amin'ny Magroteria ny mpomban'inga Jean Robinson na tsy haiko ny ray andro dia samy miala tany dia raikitra koa ny hetsika fotsy fa ny mpomban'ny Valomanana taty amin'ny 2018 mbola nidina teo amin'ny 13 mety hoe nangalabato Rajoelina dia tonga aty farany dia zay foana nisy alabato dia zao mahagagana lay rafitra na tonga ny alabato ny tonga io alabato dia miteraka crise lololony politika eto. Marina misy tanora mandray anjara nanapokalisy fa vokatry ny alabato dia misy lololony politika eto ary micrée crise iny rehefa aveo dia mbola lay rafitra mahatonga ny alabato dia mihitsy hoe ny CNC ACC ve mbola tazomina nefa reo ny fotsy ny alabato micrée crise io dia anova ve tsika ty zokopera velson sa tsy anova? Misaotra tompoko. Za ndray vo fanadinana fantanina mipetraka koa nge zany. Manao ahoana fa misy antso tao raisina aloha ny antso ary miaraba tompoko. Naharitsika rehetra manao ahoana eny ny tampoko ny lesotro mba fivorizakany amin'ny manaraka fa izao zany tiako azafaina kely. Za zany tamin'ny 72 niantra-teny amin'ny lycée technique tena Laby voala 10 taona tamin'izany hitako tsara daholo ny tantara rehetra mandraka ankehitriny fa ity mba angatahako fanazavana kely amin'ny ray aman-dreny Révolution hoe ny société civile ve na tena dika na tokotokon'olona sa antokon'olona io anke moa tsy mazava amin'ny société civile ina le te société civile makasitaka tompo ny atao amintsika ny société civile ny aperika tsara ny atao amintsika dia heverina fa vondron'olona zay tsy voafehin'ny fahefana politika na rapinoana na inona fa izy zany dia karazan'ny mpanao andromaso ny ataon'ny société politique ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika isan-karazany amin'ny fitondrana ny raha-pirenena dia izy zany ny karazan'ny inona filazantsy hoe mpitsara akory fa mpanao andromaso sy mpanaitra rehefa misy ny miopefy amin'ireo zay ny tokony ho izy fa le société civile indray azo mifakam-panahy mba hiditra koa amin'ny fitondrana zay ny manahirana kely. Tao ny antso manaraka indray ary Allô. Entoko. Mettons qu'on a quelqu'un de sujet, on a remis ce temps, c'est une nefa za drafté ma question. Amzao andro fanapozanzao dia tokony isy fijerena manokana ny olona zay marary zany raha anavao ihany dia tokony mametsaka soritra zany zao fitondrana zao hoe misy lalana tsy maintsy tanteran'ny fanjakana izay mitondra marinao ty fahasalamam-bahoaka ty fa io tena mampiteny moana hoa miezaka tika mijery hoe PPN na ny zavatra ity satria hanina hoan'ny isan'andro ve zany fa ao anatin'io hanina hoan'ny isan'andro nge fahasalamam-bahoaka misy olona maro samihafa nge zay tsy hitantsika zay tsy fantatry tsy mpiasa fanjakana tsy afaka misitraka an'izany hoe rehetrarehetra zany fa marary tsy nivelany eny tsy olona manam-bola be koa fa vahoaka sahirana
matimaty fotsiny zany dia zeny satria tsisy fiahin'ny fanjakana mihitsy izany hoe fahasalamam-bahoaka zany makany amin'ny CSBD mpizaha zany nefa zany nefa mbola andoava mbola ihany fa ny tena tiako tenenina dia ny hoe ireo olona manana aretina tena manahirana tahakany hoe mararo tokony fijerena manokana mihitsy momba an'izy ireny miantony be dia be fa elatanan'le olona mety efa lany tsy afahana mahavita dialyse tony nefa ny dialyse mety ainan'le olona mandrapahafatana dia tsy hita fanjakana mihitsy hoe ny fomba tokony mba hijerena ny kanjany olo zany mampalahelo le izy hoe manavao isika fa anavao makay zay mila fahasalamana moa zany le resahany teo ny adevitra tena zava-dehibe mihitsy satria kinany aina miankina manaina mihitsy zany fahasalamana zany angambany adiniko kely tamin'le resaka premier mai teo fa anisany tena olan-dehibe mihitsy ny fahasalamana sy fitsaboatena ny mpiasa ary ny fitsinjovana azy amin'ny resaka knaps ary dia eo ny mampifandraisika amin'ilay fanontaniana teo hoe ho an'ny firenena manontolo mihitsy satria tsy ampafirin'olona nge ny miasa mikarama manao ny premier mai io fa tamba mivoatra mpitanangady mpamboly sy mpiopony tena tsy efa manila mahery mahery be mihitsy ka eto amintsika ary dia reny mipetraka amin'ireny rehetrarehetra reny ny oetimanana ny fahasalamana eto amin'ny firenena zava-dehibe angamba ny tena ilaina firenena matanja be sy be volatra ny États-Unis ara tena mbola ady saritaka be mihitsy ny ahafahan'le sarababem-bahoaka indrindra le ataon'ny vazaha hoe classe moyenne hitsabo tena zava-dehibe mihitsy anisan'ny famelezan'ny républicaine sy démocrate any amin'ny mihitsy io ka eto amintsika zava-tena kina ny aina mihitsy misaotra anao nampatsiahan'izay fa raha fikoanantom-pirenena tsy jery an'izay ko satria zao anisany nanankianany Donald Trump tany nisy fotoana tena nana programme manokana nga Barack Obama mikasika an'io resaka fahasalamana io dia ry Donald Trump hafa indray ny fomba fahitany an'ilay izy dia mifandrinja teo moa araka nambara teo ny républicaine sy ny démocrate zava-dehibe mihitsy io eny ary raha sy nitiantso manaraka ty miaraba tompoko ndoary allo eny ary miraba ny tompo radio dia miraba vahino salama tompoko salany siko resaka momba ny knaps dia eto mananatra mihitsy ho an'ny tanora mbola perinasa amin'ny privé dia mbola tanora manao tsinjolavitra zany fa raha pension efa retraite ianao ino no atenainao limeny knaps dia tsy mahavelona indrindra moa fa hoe tsy nafeny 2010 taona zany dia miala mainoatra amin'ny mpamositra alika raha namositra omby mantsy na mpisombola azo dasy natao takoby naondry fa tena mba manaova tsinjolavitra hoe misy atao zany rehefa retraite ianao za aloha zao mba manana orinasa kely tsy dimijaly fa ho an'ireo le tsy manana an'izany tena mantra fadiran'olona sotra tena isaorana